Ny faritra boiny dia nisan'ny mizaka ny fiantraika ny fiovaovan'ny toetrandro, mifandimby ny haintany sy ny tondradrano, ka ondrika ny nofotany ka miasimba tsy mitsahatra. Mizaka izany mandavataona ny tantsaha aty amin'ny komina Tsaramandroso sy Manerinerina ary Andranomasika. Anton'izany ny resaka momba ny afo ny aloha voalohany, eo ihany koa ny fahazaran'ny olona izay mamboly amin'ny tany izay miraika zany. Ny zavatra ataony tetikasa amin'izao fotoana izao dia manentana ny olona tsirairay mihitsy izay voakasika izay, indrindra ny fampiarahana ny fanaovana ny teknika na ny ZDT moa zany na ny fitantanana maharitra ny nofotany. Mandroso vahaolana ny GIZ Prosol dia ny fitantanana maharitra ny nofotany na gestion durable des terres, miara-miasa amin'ny SDMAD sy ny ONG mazava izay mitantsoroka ny tantsaha. Misy maro karazana ny fomba fitantanana maharitra ny nofotany, atomboka amin'ny fambolem-kazo iarovana nofotany tsy ho kaon'ny ranodrika. Ny tanimbary moa zany ato amin'ny komina Andranomasika dia efa presque amin'ny hektara maro no efa simba tanteraka zany. Eo koa ny famelomana sy famerenana ny tsiron'ny tany izay efa manta. Misy karazany maro ny fomba ampiasaina. Voalohany, ny fampiasana légumineuse toy ny ambatra sy ny mokona izay mampalemy nofotany ary mahatonga azy eo mando lalandava sady lonaka. Ny antony dia ny apemba na hoe sorgho ny terme scientifique atao iarovana an'ireto antsoroko reto amin'ny resaka biby. Manatsara ny tsiron'ny tany koa ny fampivadiam-boly toy ny voanjo, ny voanemba sy ny antsoroko ary ny karazam-boly vao nampidirina toy ny soja izay ampivadiana amin'ny katsaka na ny vary an-tanety. Manatsara ny vokatra ny fampivadiam-boly sady manampy amin'ny fierovana ny voly tsy ho ringan'ny bibikely. Sandionan'izany ny teknika antsoina hoe milpa, mampitambatra karazam-boly maro ao an-tanimboly izay mifampiaro rehefa tafaray. Izay indrindra no anisan'ny nahatonga ny tetikasa ny vohy ny fambolena soja amin'izao fotoana izao, satria raha oharina ny fanafihan'ny bibikely ny lojy raha mihoatra ny soja dia somary ambanimbany kokoa ny fanafihana ny soja satria mbola voly vaovao izy io. Ampirisihana ny tantsaha hampiasa zezika izay tsy dia nahazatra azy ireo hatr'izay sady ampianarina hanamboatra compost sy zezika kankana. Le tombony zany hitako haingampitombo aloha le izy. Aveo tsy de misy biby sahala amin'le fataonay andavanandro reny. Miavaka be mihitsy zany le nampiasaina tamin'ny zezika kankana. Tombotsoan'ny fampiarana ny ZDT na fitantanana maharitra ny nofotany, ireo ampahantany izay hita fa tsy hamokatra mihitsy dia tsy asaina fa volena vilona atao sakafon'omby sady misakana ny ranodrika. Mafy ny rano manondraka ny tany.